Moi, il va m'entendre ça. Vous ne pouvez pas rentrer chez moi, il va m'entendre ça. En direct dans Facebook, ça le reste à ça. Quoi? Hey! Ça s'appelle! Ça flou, ça! Ça tira na votre saco! Mata ça, là, quoi? Tu m'as fait chat, là, tu m'as fait chat, là, faly miarahaba isika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika dia ndondray raha hiresaka ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao tsy inona izany vaovao izany fa mahakasika ny raharaha androsoan'ny atongarivo fa milohany hidirantsika lalandalina amin'izay vidéo izay dia Samia ary isika rehetra manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba hafahantsika mandravina ireny hevitranareo ireny anaovantsika vidéo manarakeo manasanareo ihany koa ilaiky an'ity vidéontsika ity ary manasa tanandroa abonneo amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy tonga Nouveaute gasy tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany raha miresaka ny androsoandry atongarivo moa isika dia ny zavatra tonga ao ansaintsika vetrany dia ny hoe vadiny ministra serasera teo aloha tsy iza moa izany fa lalatina rakotondrazafy efa fantatsika no sady nambarany androsoa andry atongarivo ampabe maso tao amin'ny Facebook fa vita ny divorce teo amin'izy roa mivady reto araka izany dia efa tsy mpivady tsony izy reto nanomboka tamin'ity herinandro ity nandritran'izay lahatenin'izay hatrany moa nilaza androsoandry atongarivo fa tsy maintsy apoka ny fiaramaloto izay mahavotontonina ny anarany ministra serasera teo aloha ary tsy afamiala am'izany ho izy hatrany i madame lalatina rakotondrazafy tsy hay moa na tena marina na tena rediredy maro moa ny feo mandeha hoe sodiara mba nohony alahelon-toerana na koa nohony fitiavany any ramatoa lalatina diso tafahoatra ka rariny sihitsiny raha lehilahy raha toa ka tezitra ka manao fihetsika tsy ampiheverana rehefa namoaka ny zavatra vitsivitsy izay manapirofo ireo tsy ambaratelo miafina hatramin'izay moa ny lehilahy hatao anatin'ny herinandro itya dia androany tokony tamin'ny fito sasany ora alina teo iny avetrany fa nisy andian'olona tonga tao an-tranony izay nilaza fa polisy hono ary misy mandat de perquisition fa hakanazy ary hitondra azy any amin'ny centrale kinanjo nefa ny raha lehilahy mba fetsifetsy ihany dia nanao en direct avetrany raha lehilahy satria efa mailo koa ny tenany izay mety homena azy nahazo azy na efa nahazo azy ka nanaovany en direct avetrany izany ifidiran'ireo olona reo tao an-tranony tsy hita moa ireto olona reto fa ny zavatra hita sy heny tamin'ny tambazotra serasera Facebook-ny dia ny feo mikikika sy ny pobasy avetrany ka ny fantanina mipetraka be sy ny maro ara dia ny hoe raha ohatra ka polisy tena nahazo mandat de perquisition haka olona anankiray na isambotra olona amin'ny andro alina amin'ny fito sasanora alina be zao nahoanara no misy pobasy mandeha nefa ny olona sady tsy mitambasy no ao anatin'ny fatoriana no ndeha hosamborana en plus n'izay mbola misy zazakely koa miaraka amin'le olona ndeha hosamborana ao an-trano setrin'izany dia pobasy mirefidrefitra no heno ary ny feon zazakely mikikika efa ora vitsivitsy tatorina voafantatra fa eny amin'ny centrale hony raha lehilahy izay noentin'ny polisy ho atao famitorana mahakasika ny efera izay mampivoasaringotra azy amin'ny raharaha mystère SAYDA raharaha mystère SAYDA ihany moa ny resaka eto raha tamin'ny etoandro raha lehilahy nanao fanambarana tao amin'ny Facebook fa ho apokany amin'ity andro hariva ty ny mahakasika ny tena marina ny raharaha misy SAYDA mety misy fifandrifiny zavatra tokoa ve izay amin'ny fahitana ny tena marina sy izay lazaina marina araka izany ara dia iandrasantsika eto ara ny tena marina mahakasika nyity raharaha ity satria eto ampiandrasana ny valin'ny famotorana izay ho ataon'ireo polisy isika ka tonga amin'ilay fitenenana hoe kitikitihana ny maty hony mba ialana amin'ny andevimbelona ka dia miandry mpitoniana tompoko izay zay aloha mahakasika ny vidéo tsika mitindray mitoraka ity ry tompoko lasy tompoko vavy manasa antsika hatrany anao commentaire ambanin'ity vidéo ity ary manasa antsika ihany ilaikian'ny vidéo tsika manasa antanandroa ihany koa mba hiabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy tonga Nouveaute gasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa Fazão avuz, angambara negati fo Rang mola herzis katika ziobe Mitiava konoci mio, umeka me mito Sasa mianoci, falaviano zautia Fama heri fitiavana Atulu chono Tani hesa Atulu chono Baleva a tudo giorno casa mia naziza utia
azamiagnatsy gne anao tiako